Mitombona ary tsy ara-drary ny fividianana ben'ny tanàna izay vao avy notontosaina ny raika amby 30 jolay lasa teo araka ny fanambarana nataon'ny ramatoa Ravolomanana Lalatine avy amin'ny front de l'opposition ary ihany koa isan'ireo kandidata izay nifaninana tamin'izany filatsako vidiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina teto Antananarivo renivohitra izay. Tsy ara-drary ny ary tsy mitombona ny fividianana ben'ny tanàna izay nitototsaina raika amby 30 jolay lasa teo araka ny fanambarana nataon'ny ramatoa Ravolomanana Lalatine avy amin'ny front de l'opposition raha naneho ny heviny mikasika ny toe-draram-pirenena ny tena ny Tetsivandry. Tsy mitondra fahamarina toerana iny fividianana iny hoy hatrany ramatoa Ravolomanana Lalatine. Le olona be dehibe tsy vitsy ny olona latsaka atao anatin'le lisam-pifidianana kanefa efa nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solom-bavam-bahoaka. Betsaka mihitsy ny olona nitakaina tamin'izany nandritra n'iny fotoam-pifidianana tamin'ny zoma lasa teo iny. Zay ny lafin'ny ray voaloha fa ny faharoa ilazanay androany tsy manana légitimité mari-potitra ary tsy manana koa verinay hoe tsy hitondra famarina toerana akory aza satria vitsy loatra ny ambany be ny pahavitriana zany tamin'ny taux de participation tamin'ity fifidianana ity. Zay no remettre en question an'io raha toa ka hisy remise en question ho atao. Lalao maloto izay no namezan'ny ramatoa Ravolomanana Lalatine ny politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nijoro amin'ny mahampanoatra azy araka izany ramatoa Ravolomanana Lalatine izay nilaza fa hitondra fomba fanaovana politika mendrika. Ka iny moa hevitra mandeha daholo fa araka ny lazaiko hoe zahay de nilatsako fidiana te hanova te hitondra fomba fanao politika vaovao te apita fanilo anao relève te hampandray anjara ny olom-pirenena vehivavy renim-pianakaviana ary te ampitsangana ny malagasy olom-pirenena mandray andraikitra tompony fa tsy mpangatakatiny. Nilaza ny ijoro ho arofanina eto amin'ny firenena ny ekipa misy ny ramatoa Ravolomanana Lalatine. Nilaza ny tsy anaiky ny siny korotana politika intsony koa ny tenany ary nitsondrinda amin'izany ny fampiadinana ny ramatoa Ravolomanana Marika sy Rajoelina Andry.